Efa natomboka ny fanavaozana ny trampokon'olona ao Analakely ao ary isany miandraikitra ny asa voalohany indrindra ao anatin'izany ny komina Antananarivo renivohitra raha ny fantatra ary dia mitetina 320 tapitrisa ariary ny teti-bidim-panamboarana izany foto-drafitr'asa sagoavana izany. Rotsy Rakotondray ny nanangona ny vao misarany Mamrasoanaivo. Nanatanteraka fihaonana fiaraha-midinika mahakasika ny zavatra tokony atao entina narenana indray ny toerana filalaovan'ireo artista ny filohan'ny delegasiona manokana tanàna Antananarivo sy ireo mpanakanto. Tetsy amin'ny trampokon'olona Analakely araka izany no nataony fihaonana ary fanavaozana indrindra ity toerana manan-tantara ho an'ireo mpiantsehatra no isan'ny lahadinika tamin'izany. Efa nanomboka iray volana izay no efa nataony fanamboarana ny toerana ary vola avy amina fanampiana orinasa vahiny izay miasa eto an-toerana mitetina 320 tapitrisa ariary no entina navaozana ny toerana. Izy ity zany dia nazahoantsika famatsim-bola amin'ireo mpiara-mobinantoka amin'ny tanàna Antananarivo dia atombokantsika efa natomboka kely moa izy ity fa mijery miaraka amin'ireo mpanakanto miaraka amin'ireo mpiantsehatra amin'ny teatra sy ny zavakanto rehetra tsika amin'ny hoe ahoana marina ny amerenantsika amin'ny tena izy ity tranobokonao Analakely ity. Zany moa no tonga amin'ny fitenenantsika isan'andro hoe famerenana ny asan'ny tanàna dia manomboka amin'ny tony vakoka izay manandaja lehibe eto amin'ny tanànantsika eto. Ka manomboka eto tsika zao dia hijery raha ohatra tsaroanareo kely dia efa menimenina mihitsy ireo mpanao teatra eto amintsika amin'ny hoe tranobokon'olona Analakely sy ny tranobokon'olona Isotry dia efa mifampidinika teo izay amin'ny fanohizana ny fiarahan'ny tanàna Antananarivo sy ny mpanakanto dia napetraka mihitsy ilay teny hoe sakaiza, izany hoe sakaiza ny tanàna Antananarivo na ihany koa sakaiza ny tony tranobokon'olona itony. Anisan'ny fototry ny olana tsy ahafahana manao ny fanavaozana ho an'ireo trampokon'olona miisa 2 eto an-drenivohitra hoy ny filohan'ny delegasiona manokana ny tsy fahampiany enti-manana. Efa miezaka ny komina mitady izay malala-tanana afaka manome fanampiana hanavaozana ireo vakoka sy kolontsaina malagasy ireo. Mandra-pahavita ny fanavaozana aloha dia mahazo toerana iray ao amin'ny lapan'ny tanàna ireo mpiantsehatra toy ny mpanao hira gasy ohatra mba ahafahan'izy ireo maneho ny talentany mandritra ity volana janoary ity.